dia tonga soa atao amin'ny fandaharana Jeanne Forêt Santé aty Canada indray ianao. Ny resantsika an'io zany a dia ny lohateny izay mitondra ny hoe mora ve ny mandidy fitiavana eo amin'ny lehilahy. Ahoana indray any izany karazana thème aloany izany. Inona no antony mahatonga manolotra an'ity thème ity? Dia ny hoe eo amin'ny lehilahy ve misy ny ataontsika hoe karazana fitiavana izay ataontsika hoe zany hoe tokana, na dia lazaina raha hoe ny lehilahy dia afaka mifindrafindra fitiavana maro, na dia eo ara ny atao hoe lehilahy mpilalao fity, na dia atao ara hoe ny lehilahy dia ny resaka ranofo no tena zavatra mibahana ao amin'ny sainy. Tsy marina zato isan-jato nefa izay zavatra izay, fa manana ihany koa ny lehilahy ny atao hoe tena fitiavana. Ka io zany no tena sarotra dia sarotra amin'ny ataontsika hoe zany hoe fifandraisana eo amin'ny lehilahy, satria ny lohateny izay fakafakaintsika eto dia ny hoe mora ve ny misolo an'izany atao hoe vehivavy tian'ilay lehilahy teo aloha. Ka nisy ny ataontsika hoe faharavam-pitiavana, na ataontsika hoe fahafatesana izany, na ataontsika hoe fisarahana izay hoe fisarahana tsy avy any amin'ilay lehilahy, na atao ara hoe fisarahana avy any aminy, dia sarosarotra ihany matetika zany ny andimby ny toeran'ilay vehivavy teo aloha. Maro dia maro zany ny hoe fitarainana avy amin'ny vehivavy izay manambady ohatra hoe lehilahy avy madivady. Ka eo indrindra zany no hoadiaditsika ny fifandraisan'ilay lehilahy amin'ny vehivavy izay vadiny zany aorinan'ny na lasa ny vadiny teo aloha, na hoe fisarahana koa zany ao anatin'ny daholy izay zavatra rehetrarehetra izay. Ka sarotra dia sarotra ny resaka fitiavana amin'izay lafiny izay, satria matetika zany isika vehivavy izay mandimby toerana dia faly fotsiny zany ny vehivavy hoe nahazo tokantrano, nahazo lehilahy, nahazo fitiavana. Izay zany no tonga dia mibahana ao amin'ny sain'ny vehivavy izay andimby, fa tsy dia tena mieritreritra loatra zany ny hoe ahoana no mety ho fandehan'ny fifandraisana zany aorian'ny fandimbiasana ny toeran'ilay olona izay novadin'ny vadinao teo aloha. Izay karazana hafaliana sy fanantenana izay matetika dia voatapo-drano rehefa tena tonga ao amin'ilay ataontsika hoe zany hoe fifandraisana, satria eo zany zay vao mety hipoitra ny marina rehetrarehetra ny amin'ny hoe ny fitiavan'olombelona zany dia tsy voasolo tapotapoka teo izany hoe fitiavana izany, satria efa nisy ny karazana fahazarana
izay nipetraka teo amin'ny mpifankatia taloha zany. Efa nisy ny karazana ataontsika hoe zany hoe fahazarana amin'ny fomba fiainana andavanandro, eo amin'ny fomba fifaneraserana, eo amin'ny namana, eo amin'ny karazana pitsopitsony madinidinika ny amin'ny hoe fikarakarana na ny fikarakarana ny ankizy na ny karazana fitiavana, ny hoe inona ny gony rotota. Zany zavatra rehetrarehetra izany zany dia zavatra efa karazana fahazarana na habitude mipetraka zany eo amin'ny couple iray. Ka raha ohatra ka nisy ny fisarahana tapoka na resaka fahafatesana io zany na hoe fisarahana izay lalovon'ny mpifankatia anankiroa ka hoe isy olona hafa zany isy olo an'iny dia matetika zany miteraka olana zany eo amin'ny fifandraisana amin'ny ilay fifankatiavana vaovao. Izany hoe matetika zany io olana io dia eo amin'ilay vehivavy izay nandimby. Ka ny antony mahatonga an'izay dia ilay efa nitantaraiky teo hoe ilay lehilahy ohatra efa zatra ny fombafomba rehetra izay niarahany tamin'ilay vehivavy teo aloha zany, dia ny réflexe humain zany na ny ataontsika hoe zany hoe ny instinct voajanahary, dia ilay lehilahy zany manana foana an'izay ataontsika hoe zay hoe karazana tendance zany ny hoe ampita ny vadiny teo aloha sy ny vadiny ankehitriny. Zay zavatra zay zany dia zavatra matetika tranga izay toe-javatra izay ka matetika zany manafotoina an'ilay vehivavy mandilo toerana. Kanefa dia azo lazaina fa tsy afaka hiala amin'ny ataontsika hoe zany hoe fomba fisainana voajanahary isika olombelona. Ka eo zany no itoeran'ny ataontsika hoe karazana faranitan-tsaina sy alalim-panahy ny vehivavy izay mandimby, satria miteraka olana betsaka io zavatra io, na eo amin'ny fifandraisana eo amin'ny zanaky ny rotota zany. Raha ohatra ka efa samy manan-janaka ny rotota na hoe rangahy no efa nanan-janaka tamin'ilay vadiny teo aloha zany izay nosoloana, dia eo ny ataontsika zava-dehibe zany maha-mystère ny fon'ny olombelona, satria tsy afaka zany isika olombelona ny andeha ilaza fa hoe tsy maintsy mitohy ny fiainana dia ohatrin'ny saribakoly ny olona rehetrarehetra ao anatin'izay personnage rehetrarehetra amin'izay fiovana izay. Tsy maintsy misy ny fahatsiarovana, tsy maintsy misy ny zavatra mipetraka izay napetraky ny olona teo aloha zany. Ka sarotra dia sarotra zany ny manova an'izay karazana fahazarana izay ao anatin'ny ray minitra. Ka na eo amin'ny zanaky ny maty zany dia tsy afaka ny vehivavy izay mandimby hanao karazana fitsarana fotsiny zany
ny mety ho fombafomba n'ilay ankizy satria na tiana na tsy tiana dia afa ihany ny hoe reny miteraka, afa ihany zay zavatra zay ary zavatra hoe fisainana ara-boajanahary zany zavatra zany tsy zavatra amboamboarina ny momban'izay fa afa ihany ny hoe ny fifandraisan'ilay zanaka tamin'ny reniny tena niteraka azy sy ny renikely izay voaniditra ao anatin'ny fisamboaravoaran'izany hoe fisoloana toeran'izany daholo dia ny hoe mety koa zany ilay lehilahy mbola raikim-pity any amin'ny vady izay nandao azy na resaka fahafatesana io na resaka fisarahana izay zavatra rehetrarehetra izay nefa dia mifamaofao amin'ny fifandraisan'ny mpivady vao ankehitriny zany izay tsy maintsy ijerena akaiky ny momban'izay zavatra rehetrarehetra izay satria raha tsy ijerena akaiky dia mety miteraka fikorotanana maro dia maro satria ny zaza izay zanakiny maty ohatra tsy voatery eo no eo akory izy dia iraiki-po amin'ilay renikely, ilay renikely koa tsy an-daniny zany falina azy fotsiny izy no hoe tafiditra fa tsy azo ny an-tsaina zany ny hoe atmosfera izay mety miandry azy ao anatin'izay fiovana maro dia maro izay satria eo ny zanakiny maty izay mbola arenina ny fifandraisana miaraka aminy satria na tianao na tsy tianao dia tsy reniny ianao. Eo ihany koa ny tsy maintsy mbola fietrehana koa ny vady izay avy nilaozana satria mety mbola any ny fony sy ny fanahy tsy azonao anomezatsiny azy zany zavatra rehetrarehetra izany ka eo ihany koa ny hoe fidirana amin'ny tokantrano vao zavatra miandry an'ilay vehivavy ateoriana daholo izay zavatra rehetrarehetra izay ka mety betsaka zany ny hoe resaka korotana mety ateraky izay zavatra rehetrarehetra izay satria matetika tsy nisy niomana tamin'ny hoe ahoana ny mety ho fisehoan'ny tantara rehefa tonga ao zany satria na ilay rangaha mety tsy mamina vina dia ny mialoha ny mety ho atmosfera ateraky izay karazana changement izay ka izy zany dia matetika ny lehilahy dia manao an'izay fampitahana izay amin'ny vadiny taloha ary dia indraindray ara zany dia tsy mahafehy ny fihetsepo dia milaza amin'ny vady vao hoe izao no nataony ratomboko vavy tamin'izy teo, izao no nanaovany an'ity, izao no nanaovany nahandro dia matetika miteraka fifanafitohinana izay zavatra zay. Ny vady vao voaniditra koa zany dia mba manantena ihany koa izy ny amin'ny hoe matetika mba mieritreritra izy fa hoe fitiavana vaovao zany no santarina dia manantena zany ny ataontsika hoe karazana fity vaovao ao anatin'ny tambitamby sy ny filaminana kanefa matetika tsy izay ny zavatra mitranga. Inona zany no tsy maintsy tokony ataon'ny vehivavy izay manolo toerana satria sarotra dia sarotra io zavatra io. Voalohany indrindra aloha zany dia tokony hanana ny ataontsika hoe faharetana zany ianao izay mbola miditra satria mbola ao anatin'ny ataontsika hoe famoizana na ny deuil zany ilay lehilahy ka eo zany
mahazava-dehibe koa ny hoe tokony mandray fotoana kely aloha zany a ny lehilahy izay avy nilaozan'ny vehivavy tiany zany, mandray fotoana kely aloha na maromaro mihitsy aza lavalava mihitsy a alohan'ny hidirana amin'ny fifankatiavana matomatotra kokoa, satria tokony zany a mila n'izay fotoana lavalava izay zany a ny anaovana ny famoizana na ny deuil zany, satria mahatonga an'ilay fikorontanana ary dia mahatonga an'ilay fifanafitohinana sy mandratra ny fon'ilay vehivavy mbola niditra izay toe-javatra izay raha ohatra ka tsy voafehy tsara. Ianao vehivavy mbola miditra koa zany a tsy tokony koa ianao hoe tonga de hisosasosa be koa zany rehefa hoe vao avy nandao ny vadiny ny namoy ny vadiny a lehilahy anankiray a na teo amin'ny fisarahana izany a na teo amin'ny fahafatesana dia tsy tokony tonga de hisosasosa zany hoe tonga de hoe akatoerana, satria izay a hoe karazana famoizan'izay zany a dia miandry fotoana indrindrandrindra zany a eo amin'ny lehilahy zany a sarotra de sarotra io, sarotra de sarotra satria raha ohatra ka vehivavy izay tena nandrin'ny fony tanteraka dia sarotra ny andombiasana an'izay olo izay eo amin'ny lafiny rehetrarehetra mihitsy, satria ny lehilahy zany izy a tsy mahay mamboatra saina loatra amin'izay lafin'izay ary tsy mahay manafina, tsy mahay mihatsara velatsy fa tena izay tena hoe fihetseponiny zany a no aseho ka izay zany a no antony hoe tokony a miandry fotoana elaela zany a vao zay vao miditra amin'ny ataontsika hoe fifankatiavana maharitra zany, fifandraisana maharitra amin'ny olona izay avy namoy olon-tiany. Eo amin'ny fifandraisana amin'ny zanaky ny teo aloha indray zany a dia mila faharetana betsaka amin'ny vehivavy izay mbola niditra, satria izay efa nitantaraiky teo izay ny hoe tsy hitovy mihitsy ny fitiavan'ny olona iray ny reny ny tena miteraka azy, ka amin'izay fotoana izay zany a dia mila ny atao faharetana bebe kokoa zany ny amin'ny hoe fakana ny fon'ilay zaza, satria zaza zay ny anarany ary aza mieritreritra mihitsy fa io zaza io no andehanao an'izay karazana effort izay aminao, satria betsaka ny zavatra mety hitranga, mety ho tena atezerana ny andry anao ao, mety ho fakalana, mety ho karazana ataontsika hoe zany hoe korotana sy karazana manipulation betsaka no mety zany hoe ataon'ny zanak'ilay olona nodibiasina zany, dia ianao izay vao miditra raha ohatra ka hoe tena tianao ilay vadinao a, raha ohatra ka hoe tena tianao zany ny hoe hiaraka amin'ny lalindalina kokoa amin'ny ilay rangahy zany a dia ataonao a izay akana ny foniny zanany, satria rehefa tsy mahafehy an'izay fihetsem-po zay a dia izay lay savoritaka ny amin'ny hoe reny kely ratsy fanahy, ny reny kely koa etsy ambadika milaza koa hoe zaza ratsy taisa, zaza ratsy fanahy, tena tsy tia tsy manajahy mihitsy a ny zanakao, dia zany zavatra rehetrarehetra izany a dia mety miteraka savoritaka ary eo ihany koa ny mety ho savoritaka mipetraka koa dia ny hoe
efa izaho zao no efa tompon'ny trano ato ka inona ny mbola merimberenanao ny anaran'ny olona efa maty tsy ohatran'izay a ny fandraisana azy a fa dia alefa tsy kelikely izany hoe mila fitiavana goavana de goavana amin'ilay vehivavy mbola niditra zany a ary mira faharetana goavana de goavana amin'ny ilay vehivavy satria ny lehilahy dia ohatran'ny zazakely ihany koa io tsy izy zany a no tena andrasanao amin'izay zavatra zay fa ianao daholo a ianao vao niditra zany a no karazana manefy an'ilay fitiavana vaovao ao amin'ny tokantrano dia toy izay sy toy izay indray a tompoky lahy sy tompoky vavy no azona tolotra anao an'io manaova abonnement amin'izany forêt santé aty Canada fa anatsara ny fiainanao. Bye bye.